loza tena loza ary vaovao zay tsy fahiny firy a no nitranga fa nisy lehilahy iray a lehibe a izay maty teo ampanaovana firaisana ranofo tamina vehivavy tamin'ity herinandro ity hatrany ka ny pitsipisony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay a dia ny mahakasika ny lehilahy lehibe iray a izay maty teo ampanaovana firaisana ranofo a no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'ny hanarantsika an'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Feno arivo be omby 420 no maty izay nilatsahan'ny varatra mijanona any an-tsaha izay kijany ireto omby ireto a akory nefa nahatairana rehefa tonga hamory azy ny mpiarakandro fa fatiny omby ny tsirara iraky ny tapo-tanety no hita tao amin'ny vohimarina fokotany Emery-Masoandro commune Fenorivobe. Maty ny poahan'ny varatra izy ireo a raha ny fanazavana hatrany harina sarobidy amin'ny tantsaha ny omby a kanefa izao ny zava-misy ka tsy maintsy natrehana voalaza fa misy folo hafa izay tsy maty nefa niaraka tamin'izy 420 ireto a ka dia mankahery ny tompony omby a izay maty ny latsaham-baratra ireto a tany Fenorivobe ireto. Amin'izao fotoam-pahavaratra izao mantsy dia matetika matsitsika ny varatra ka melamela hatrany indrindra rehefa miandro omby a eny an-tsaha eny a sao dia ipoahan'ny varatra miaraka amin'ny omby izay. Mahavaky fo tokoa ny zava-nitranga tany Toamasina tany. Narary ity zazakely ity ka nitsaboiny reniny a na teo aza niezaka izay nataony mpitsabo dia tsy tana ny ain'ilay zaza izay zazavavy kely mbola 3 taona monjy. Voalaza fa variole de singe no nahazo an'ilay zazakely izay tsy tokony hoentina mody fa avy hatrany dia alevina. Marary zany hoy ny reniny a izay niantso vonjy aman-dranomaso ary nilaza fa tsy ho aretina voalaza io a no nahafaty ny zanany. Tongotra narary no ny antihaneretina ary tonga amin'izao famoizanaina izao a raha ny fanazavana izay nataony renim-pianakaviana hatrany. Nandritra izay dia misy ny mpitandro filaminana izay mitambasy misakana fiara mitondra ny razana ary manaramaso izany a mba hanaraka ny toromarika izay napetraka momba ilay zaza amin'ny tokony handevenana azy avy hatrany araky ny voalaza ny toromarika ny mpitsabo izay a taoriany nilazana izy ireo fa variole de singe izay nahazo sy nahafaty an'ilay zazakely a tany Toamasina izay. Na dia efa nohamarin'ny mpitsabo aza fa impox izay nahafaty ny zazakely ity a dia mbola savorovoro nefa nitranga satria kasainy reniny hiaretan-tory ilay zaza izay voalevy ny fianakaviana any Toamasina any. No io dia voaterina raha n'izay mpitandro filaminana zay a ny fiara izay nitondra ny razana ka araky ny vaovao farany dia efa nilevina ihany io zaza io a tamin'iny omaly tolakandro iny. Tsy hivana fa ity zaza ity a no olona voalohany maty ny impox tao Madagasikara tao. Voalaza fa efa ratsiratsy ny fahasalaman'io zaza io a tamin'ny sabotsy 27 febroary lasa teo iny a rehefa noentin'ny fianakaviana teny amin'ny hôpitaly ny Andohatapenaka. Nafindra araky ny safidin'ny fianakaviana no tsaboina teny amin'ny homiso avy nandrina io zaza io a ary tsy tana moa ny aigny a ny alin'ny sabotsy 27 febroary 2024 iny a raha ny fanazavana voaray hatrany. Ka noho izay dia mankahery ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao a ekena fa tena mafy izany ny laozanjanaka izany a indrindra fa ny fandaoka tsy fankahita intsony izany a nefa moa izay ny lahatra avy ao ambony ao a ka tsy maintsy manaiky ny saina na dia mafy aza izany rehetra izany. Ka dia mankahery ny fianakaviana manamanjo ary aingane handrem-piadanana ny maty amin'izao fahalasana izao. Andao amin'izay ho resantsika ity resabe izay a manerana tambazoratsiratsira Facebook amin'izao fotoana izao ity a satria fantatra amin'izao fa lehilahy iray izay 20 taona no hita nijihatra tsy nisy aina intsony tao an-tranony vehivavy iray nialy ny zoma hifoha sabotsy lasa teo iny. Araky ny nambaran'ilay vehivavy izay niaraka taminy dia vonanao firaisana ranofo izy ireo a no tsy nihetsika tampoka intsony ilay lehilahy izay 20 taona izay a tao anatin'izay a revirevin'izy ireo zay. Nidina vetrany teny an-toerana izy ireo a ka ilay lehilahy efa tsy nisy aina intsony a izay mitsirara eo am-pandriana ary miboridana tanteraka ny tapany ambany no hitan'ireo tompon'andraikitra raha vantany voanandre an'izay antso izay nataon'ity vehivavy a izay niaraka tamin'ity lehilahy 20 taona ity. Tokantranon'ny vehivavy iray 20 taona izy io a ary araky ny voalaza nyty farany tamin'ny famotorana natao azy dia teo ampanaovana firaisana ranofo izay izy ireo a no tsy nihetsika intsony ity lehilahy ity.
raha ny zava-misy hatrany dia voany voalohany volana febroary teo izy sy ity lehilahy ity no nifankatratra atao anatin'ny tambazotra sosialy. Efa nitsidika azy teny an-trano io lehilahy izay namoiny ainy io taoriny ny fankafantaran'izy ireo tao an-tambazotra sosialy izay ary nifanaiky fa hanampy ity vehivavy ity sy ny zanany amin'ny famelomana azy ireo raha toa ka manaiky miaraka amin'ity lehilahy ity ilay vehivavy 22 taona ity. Mazava ho azy fa nisy fanekena tao. Ny andro zoma teo no tonga tao amin'ny ilay lehilahy izay niaraka nisotro ranom-boankazo. Voalaza fa nifanaraka izy ireo fa hanome vola an'ilay ramatoa ilay rangahy aorian'ny fiarahan'izy ireo ary lasa namonjy fandriana avy hatrany izy roa ireo. Teo no nitranga ny tsy nampoizina tamin'izay fa hafatesan'ity lehilahy 20 taona ity. Hatreto aloha dia tsy mbola fantatra mazava ny antony nahafaty ity lehilahy ity. Tosidra niakatra tampoka ve, fijanonana fo tampoka ve, faharerahana ve sa fanapoizinana. Ireo no fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy ny fitsirihana ataon'ny mpitsabo izay tompon'andraikitra amin'ny alalan'ny autopsie ihany no ahafantarana izany rehetra izany. Marina fa nanamarika ny havan'ny maty fa manana olana amin'ny resaka tosidra ity tompoko lahy ity fony fahavelomany araka ny voalazan'izy ireo hatrany. Mety azo lazaina araka izany fa maty amperinasa izany ilay rangahy tao anatin'izay fikasan'izy ireo hiaraka sy nanao firaisana aran'ofo izay satria tao anatin'izany mihitsiny no nahafaty an'ity lehilahy ity no nahatonga azy tsy nihetsika tampoka teo. Mety nahazo fafiny loatra angambany na ihany koa mety nidiso niakatra loatra ny filignina ka lasa tsy nihetsika intsony ary mety tsy entsina tampoka ny lalandra ka niakatra ny tosidra ka nahafaty azy tamin'izao fahalasana ny tampoka izao. Ka mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo nyity havan'izy ireo ity tamin'izao fahalasana izao. Enganeo tsara levelona ny maty ary aza misosoka alahelo-tsony. Ho an'ny vehivavy kosa hanatra ho anareo izy ity aza dia diso miaraka amin'olona efa antitra loatra kosa raha toa ka efa hita fa manana olana ilay olona na dia tsara takininina aza ny vola fa mbatandreo ihany ny ain'olona izay iarahanareo fa tsy sanatria akory eny am-panaovana an'izay firaisana sy fafinaretana izay no hitsirara amin'ny tany na ihany koa ho faty tampoka eo ilay lehilahy izay hoetretinareo ho atao papasosy sy ny tariny izay. Tsara ny vola fa tsara ihany koa ny aina ary aleo mitandrina tozay tratrany tsy nampoizina tahaka an'izao nahazo an'ity vehivavy ity izay. Ary ho an'ny lehilahy izay efa mahatsapa tena fa hanitra izay dia aza diso tia raha loatra ka hoe ndi bitabitaka hiaraka amin'ireo tovovavy kely izay tena mbola ao anatin'ny hafanam-po sy hafanana tanteraka ka hoe iny fa hiaraka amin'izay satria tsy manaiky ho resy mihitsy ao anatin'izay hanterana sy ny taona izay. Fa rehefa hanitra dia mba maneky hanitra izay fa aza manao hoe hanitra voatia raha mamindray tahaka an'ireo izay taralavy tany amin'ny fahatanora ny tany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azo adino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.